Ilavana malalo amin'ny tompo, tombona amintsika manankarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Ivavaka sika. Dera sy mankalaza anao zay raha eo noho ny amin'ity andro an'io ity zay andraisanay indray ny mofinaina zay volahatra ao anay. Ianao no ampitombo ny finoanay a, azonay mahay mandray tsara ny teninao sy mitoetra tsara aminao satria ny fizan'ny toetra dia mampiorina anay tsara ao aminao Kristy. Dia mitenena indray ianao ahaka ny fombanao fa mihaino izay mpanomponao saotra Jesosy. Amen. Ny anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro azoma 12 Martsa 2024 ity havana dia ny Hébreu 1:12 andiny 17 ka hatramin'ny 15. Hébreu 1:12 andiny 17 ka hatramin'ny 15. Vakitoy zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana no nanaterany Abrahama ny Saka raha ny zatoetra azy izy. Eny ny janany lahatokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Dia nilazana hoe avy amin'ny Saka no antsoina zay taranako anao. Fa nevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty azy ary ohatrany avy tamin'izany no nandraisany azy. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Abrahama nanana ny Saka zanany lahatokana, nefa dia ningavian'Andriamanitra sy nangatahany atao fanatitra Isaka. Dia nanao an'izany tokoa Abrahama, ary tena nino izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny zanany zay atao fanatitra ho levina tanteraka. Tena ataony tokoa izany, kanefa inona ny zava-nitranga? Ain'Andriamanitra ny nanolotra fanatitra atao hodorana manontolo. Dia ilay ondry lahy zay natolony izany. Andriamanitra ry havana dia tiantsika ka tsy mamelantsika angayahy. Tsy avelany ho diso zavatsoa Abrahama satria afaka nanolotra ny Saka ho fanatitra izy kanefa nasolon'Andriamanitra azy dia ondry lahy. Mahay manangana ny maty tokoa ny tompo. Voapovy zany fa na dia natolotra ho fanatitra ho fampiononana fahatezerana aza Jesosy Kristy ka maty mihitsy no ny foatako sy ny foatanao, nefa natsangan'Andriamanitra ho velona kosa izy tamin'ny andro fahatelo. Koa moa misy zava-magaga tsy hain'Andriamanitra va hain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Koa isika tsy ekeka foana manoloana an'ireo karazan-javatra sarotra tsy maintsy lalovako sy lalovanao eto amin'ity zao tontolo zao ty foka toky amin'ny tompontsika fa zay matoky azy dia monatra no mipandresy ary izy raha teo dia mahay ny zavatra rehetra. Dia matoky amin'i Jesosy Kristy nefa maty nefa indro velona manakizay amanina amin'ny fanalahidy amin'ny fahafatesana sy ny fiainatsika. Amen. Misaotranao zay raha eo noho ny amin'izany teninao zany, ka aza vela ekeka foana zay na dia eo aza ny zavatra tsarotra tsy maintsy nalovanay satria anay eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ampitombo finoanay tompo mba azonay miorina tsara aminao na dia mandalo fizan'ny toetra azy zay. Dia ianao ane ame anay ny fananao masina ampatsiaro ny fahamarinana ny teninao ka sahinay ny vavaka indray manao hoe rainay zay ny an-danitra. Mamasina ane ny naranao, mitonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sikaponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menao niny anina sahazo anay ary mamela ny herokay tahaka namelanay zay meloka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny Ray Zanaka Fanahy Masina ary Andriamanitra ny fiadanana zay mitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrony lehibe hiala maty mitondra amin'ny fanekena manakizay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sitrapony ka hiaso anatinareo zay akasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany ny voninahitra manakizay. Amen.